Mba haina ny avy, tantara indray miseho nosoratany Natiora sy Zalimety ho velomin'ny Rojo Ranaivoarisoa sy Louise Ravelosoa miaraka amin'ny Rakoto, Ralala ary Zoma amin'ny Rino. Mandray feo sy mandrindra ara-teknika, Mamiary Vony, Manatontosa, Nanjara Safindrakoto. Hoay, soa ihany fa efa tonga eto amin'ny hopitaly koa tsika izao miaritra kely rery vadiko ahany Ay, manatony eto ange anao iakinako hoe mama marary aho eny ary ahoana mety izao mety misasakirandria ahoana azoazo miaina ie zao mba metimety kokoa mba tsy dia manaikitra be oatra maka aina tsara ary matahotra randria inona ary no matahotra ny ary tia za tsy maintsy hodidiny izao nefa tsika tia tsy ampy vola omena ny dokotera vola omena ahoana indray moa ny tiako lazaina hoe mbola ambonin'la ray alina sy ray hetsy hoe mahavita ny fandindina ve indrindra na dia zany aza miasa aloha amin'izany ianao fa izay ahasalama aloha eritreretiny tsy ahasalama moa ve fa eritreretiko amin'izany randria ny olona mantsy ange dia tsy maintsy tambazana vola manokana moa ny dokotera ato izany ka ianao anankivianao teny eoko raha ny marina no arahana dia ny vidim-panafody ihany no lohantsika fa tsy misy an'izany vola hafa izany kosa tena matahotra randria sanatrika tsy maintsy hodidiana tsy voatery hodidina ianao raha araka ny tenin'ny dokotera tany amintsika ka dia nahoana fotsiny asika ny nalefa ny tantera hoe tsy izany ka lehibe ho ny zaza ao akibanao ka aleo mamonjy hopitaly ampy fitaovana so misy fahasarotany marina kosa ange izany mba hanavotana ny ainao sy ny ain'ny zaza teraka tsinonako izy telida kely najana any ambanivohitra koa nge mampitepitepy azo tsy misy ahina re izany efa tsara karakara ao amin'ireny be eny ny ankizy izay ihany koa ary ny dokotera andray atsika ela loatra kosa dia maty ihany tokoa ny marary mila vonjy maika raha oatra izaoko oay ity tamin'ity tokosa ny dokoterako iny tia manao akanjo fotsy ty losy ty marina manahoana dokotera manahoana tompoko bonjour vao tonga avy any ambanivohitra avy any ambodiasiny izay tompoko eny avy any ambodiasiny izay avy any izay tompoko nalefa ny dokotera ao aty fa saro-piterahana izy misy taratasy eny tompoko iza hoe jerena eny tompoko misy fa ahoana mbola tadiavina aiza monina siko azy teo eny tompoko ty eto ty dokotera ty tompoko hoe alefa amin'ny hopitaly misy fandidina fa saro-piterahana mitsivalana ny zaza ao an-kibony zaza mbola velona dia tsy maintsy hodidina ve dokotera mandrosoa ty amin'ny efitra fiandrasana aloha nareo andao ry ary andao andao ary maharary indray izy izany andao aingina re so tsy hitantsika indray izay hidirany amin'reto efitrano marobe reto marina mafy tena tsy afa-mamindra randria ao ary aloha bataiko ianao avy eo miverina maka ny entana ao atao veto ny tananao zay moramora ihany ianao moramora ihany ianao mandeha eto fandrinanareo avy eo za miverina eo misaotra re tompoko vao tonga zao moa nareo reto efa ela ihany tompoko retsy apity rehetra no vao tonga teo nareo nanontaniako bon
Dia efa nisy nijery nareo? Eny, nisy dokotera ray lavalava iny, dokotera lavalava le fotsifotsy, manao solomaso iny no mijekanay teo tompo. Aiza ny karine? Ty tompoka, ty. Efa vona zany ny vola Didiana? Eny tompoko, sy ray alina sy ray hetsy moa izy teo. Jery olona, izany ve dia vonjena aminareo e? Tsy famosirana alika inge izy ty ka miala maina e? Olona ny Didiana. Fa ohatrinona moa tompoko? Aleo tsinjovika any nareo, raha ny sarany ambany indrindra zao dia ampianareo telo ejerary fotsiny izay volanareo zay. Lozy ty marina. Zany tokoa va re dokotera, tena tsy ampy an'izany mihitsy nefa zao ny volanay an-tanana. Lela vola tsy mba nanananay akory ty tonononao tompoko. Mba mangatabontsy re. Ina ary dia ataon'retony reto. Anka tsy fantatrareo fa tsy maintsy ho teraka ny vehivavy rehefa bevoka e. Ary raha Didiana dia tsy maintsy mila vola misimisy. Fantatra re zany tompoko fa noverinay ho vita tany ambanivohitra sahala amin'ireo zaza teo aloha mantsy. Tsisy an'izany fa tokony ho niomana foana nareo e. Tsy fantatra angezy iseo e. Marina zany dokotera nefa. Ahoana? Misy olana anga mbola tsy milamina le fandehany. Tsy mbola manam-bola hono izy zareo reo ry dokotera Briand. Ay ve, le marary tonga tafara ito zany aloha bakarina. Efa milamina ny andro zareo. Dia mikarakara ny azy eo aloha izao mivady reto. Zay zany aloha izy mivady fa fandini tsara olo nareo miverina zay rehefa avy eo. Ndao ary fa ny marary malala fomba nge andry aniny. Roso ary tsika e. Rangardie, ampiakariny ty voatonga farany ty. Ohatray, dia isika indray zany miandreto nefa efa tonga ela be talohan'ny zareo retsikosy e. Sambatra ry zareo randria. Ampy vola avy hatrany tonga dia niraisin'ireo mpitsabo an-tanana. Zany ange hoe nofanao ato fa isika no vahiny ry ary. Renao ny teniny teo moa? Tsy ny marary rehetra ke no andrianina ato fa ny marary mahatolotra vola. Zany tokoa mantsy. Ny finaritra no mahazo mpanao fanafody fa tsy ny marary. Dia ahoana ihany zany ny hevitrareo reto e. Zao ny an'ilay olona teo efa vita indray. Tena vaky loha mihitsy zay dokotera. Aiza no ahitan'izany vola zany e? Tsy haiko. Anjaranay ve ny mamaly an'izany e? Tsaro fotsiny fa aina ny vonjena. Aty amin'ny hopitaly very olona vao mivaky loha amin'izany a. Mba alaminy re dokotera fa aza dia atao anio Ka tsy hitako aritra. Efa fandaminana zany ataonay aminareo zany e. Mba miangavy re. Raha mba hoe ilay marobola ao amin'ny peta-drindrin'ny hopitaly io no tokony alohanay, mba raisy fa tsy hoe tsy ampy-angeny anay e. Zany mihitsy dokotera, dia tsy mba misy famindram-po ve? Sao dia iverinareo mivady ary hoe tambaranareo eto dia hiova hevitra eo e. Tsy peta-drindrina lany daty koa zany ange. Vonjeo aloha zay dokotera fa ataonay izay ahitana ny volanareo avy eo marina. Hoy novo izay hoe firifiry tany teto an-tanàna ny alamaina namositra alika. Be ny namany efa tratran'izany teto tany dia tany ny marary no sitrana efa vita hoy izy ny opération. Mahazo matoky anay re ianao hoe ataontsika taratasy. Resaka dalo zany fa zao mandritra ny fandidiana ry zareo ny ilanay vola. Rehefa vita indray ny fandidiana, vita kabary. Tsy mifandrizariza amin'ny vola tsontsika avy eo. Zao le izy raha misefa taraiky eto nareo tsy raha ny tovoziny eny atatatra ny séroma atao amin'io vadinao io raha mise. Zany mantso Ary fanafody maro karazana no atao aminy. Izay tsy maintsy ho vidiana daholo. Za mihitsy le izy. Fa firy moa no isy an'izany tompoko? Isany ilainao. Tsy latsaky ny 20 eo raha vitsindrindra. Tsy tambo isaina ry andreneny. Tsy moramora ndre ny fandidiana madamy. Dia sahabo ohatrinona moa ny vidin'izy ireo tompoko? Tsy izay ihany ange fa mbola misy zavatra fe. Mbola ao ny kofe anjairana ny kibony. Misy kofe voatokana anjairana ny kibo fa tsy ireny kofe vidinareo 10 eny an-tsena ireny
lozy zany marina raha mba izy vola hividianana an'izany zahay ary mbola misy hafa ivelan'izany lazay dokotera namany zany aza mbola misy inona koa rery lanitro ao ny antibiotika ao ny vitamina ary to kiva-pandrenesana ianao zany maro loatra re zany zavatra hovidiany zany zay nge tsy mamorony zay ny tsy maintsy atao ary tsy hanao mihitsy zay raha tsy vonina ny fanafody rehetra so maty ianao ka zahay indray no ataon'ny olona tsy mahay ny asanay nefa ny fanafodinareo ny tsy ampy dia tia koa ange no azadonona ry izy mivady ny inona koa dokotera ny mame kely ny anjaranay zay nge no mampitombo kely an'le volan'resantsika teo koa ka izao ny hevitra riary ahoana ho ianao ka hiverina any ambany vohatra aloha andeha hisambotra vola hosahan'reto olony reto mantsy ny ijery atsika ho faty foana eto raha tsy manome vola azy tsika mba marina moa za koa afa nieritreritra n'izany randria efa olona roa taorianantsika izay no nodidiny nefa isika na dia tsingrona ray aza mbola tsy azo ka izy ireo ange samy nanome vola n'ilay dokotera ro lahareny daholy mipetapeta-pony zany re mipeta-drindrina amin'ny hopitaly reto saka izany randria lazay ny fa lany daty indray mantso ony finona indray nefa nge voasoratra tsara io hoe maimaim-poana ny fitsaboana ny fanafody ihany no andoavam-bola any amin'ny kesiany no andoavana ny vola to natao anapena maso ny fanjakana fotsiny ireo fa tsy misy antony amin'ny piasy sika very malala anam-potoana adivana amin'ny dokotera amin'izany izay lazainy aloha dia tsy maintsy atao fa tsy manam-pidiny intsony zao raha ka ny amin'ny hopitaly tsy miankiny tsika maika tsy hanam-bolana zany matsoarandry ka vonany andeha zao dia zao ary nefa ny mahavaky ny loha koa dia tika inona moa raha andeha zao dia iza ny andranao eto ary ty sanatrika raha maninona rehereto ianao amin'ny mahatseto ahy dia ahoana tsy haiko tsony ake zany sady tsy ho tafaverina eto matsy ianao raha tsy raha-pitso atoandro so dia mba tsy hevitra ke zany ay andraso mahita hevitra fa raha izao indray ary no atao any amin'ny milanto no andeha hitady vola minitra mantsy no enjehana amin'ity fa tsy misy fotoana hivalam-parana akory eny zany aza ny mety kokoa aleo miresaka milanto aloha eny ary fa andeha hividy mofo sy dite ho anao vetivety aloha dia avy eo hitsorika keny amin'ndry milanto randria ahoany raha sanatria tsy mahita any koa nefa dia ahoana ndray dia tsy maintsy akany ambany vohatra angamby ary tia ka tsy ahitana koa ny any iza ny mety anam-bola ampindramina any amin'izao fahavaratra zao ianao atambatra eo izay azo re ny anyary kosa dia voatamaina foana no eritreretina mialoka engany ary mba isy any amin'ny lanto loza raha sanatria aza manao eritreritratsy angery ary fa manjary izay eritreritrareo tokoa ange no tanteraka eto ka dia hono aloha mbola tadidinao ve aloha ny tranony tokony ka fa anontaniako olona raha tsy tadidiko tsara izay fa hijery mofo sy dite any vetivety aloha dia ahoana marina zany ny atao amin'le marary efa tonga hatramin'ny maraina aloha voasongon'olo-kafa foana izy ity ka tsy manam-bola ary izy ko inona no ataontsika eo sa tadiaviny se hiala posy ka tsy zany ange fa tena fa hita hoe reraka be le raha matao so le tsy diva mampalahelo ihany raha maka ivelan'ny hopitaly tsisy sentiment zany ho aty amin'ny hopitaly ohatry tony vao ampianarina an'izany indray very anestésiste rato niariko nareo dokotera lehibe moa nefa milaza an'izany dia ataoko hoe tsetsatseta tsy aritra ny ahy fa inona ny olany tsisika fa zareo tsy manam-boly ity zany zao no olana antsika fomba ny olona nge io miangafy io zay tsy azo anomezana fahafapo azy mihitsy tsy maintsy mahita vola foana izy rehefa poritra amin'ny aretiny teo faty anga
Aizaho aiza eto trano milanto izay. Ie, tadidiko ity mifanila amin'ity magazay-ty. Ie, draso matsero ny zavatra kely amin'ny vavahady ity a. Zay dia miandry izay mitrito. Randry, tonga toandrotoandro izy zany a. Manahoana ianao? Manahoana nareo any? Eo ihany isika ty no manahoana e. Zaho tsara ihany ka. Andao aloha mandroso ao an-trano e. Milo, mipetraka. Milo? Mahazo seza e. Misaotra madame Milanto a. Ka inona hono ny vaovao? Manahoana ny ankizy? Salama tsara ka. Salama daholo ireo any an-tanàna any ka. Tsara izany. Ary eo ziaro ny tsy nentiny e. Mianatra mandeha irery eto izy ka. Eto ahoa? Aiza? Any amin'ny hôpitaly irery Milanto a. Ndry, fa marary angah? Marary mafy izy e, hodidiana. Fa naninona ary tony e? Tsy izany rehefa be voky izy ka hiteraka, nefa mitsovalana hono ny zaza ao an-kibony ka tsy vita tany ambody asiny e. Dia ahoana? Dia tonga teo amin'ny hôpitaly izay efa hatramin'ny maraina e. Tokony ho tamin'ny 7 ora saingy tsy ampy vola izay dia tsy nety nandidy azy ny dokotera e. Dia inona no nataonareo? Izany indrindra nahatongavako aty aminao io zao madame Milanto. So re mba misy azonao hamonjena anay e. Afaka mifandamina eo ihany tsika e. Azoko menanao ilay omby tokanay any ambanivohitra na tanimbary e. Ko raha tsy manataranaka nareo Randry ka hivarotra tanimbariko. Tsy hita intsony moa izany fa hainy ity no vonjenako. Dia asa raha mba misy azonao atao? Mampalahelo retinareo. Fa ohatrinona angano vola ilaina amin'ilay fandidiana? 3 hetsy izao no tsy maintsy efaina amin'ny dokotera. Tany sainanay daholo moa ny antsiporia ny andaninana izany fa tsisy tadidiko. Ay ve? Ary iza izao no miandry marary any? Tsy misy e. Mbola mikasany ho any ambanivohitra aza io fa nivily ato aminao aloha. Mba manao anjoanjo koa nareo izany Randry ka. Aninona indray nefa marary izany ao fotsiny? Ka andeha tady vonjy amin'ny olona any aloha raha ohatra ka... Randry oviana koa vao tafaverina avy andray ianao e. Eny e, tsy maninona aloha fa omeko an'izay vola izay ianao androany. Dia mila karakaraina faran'izay hainga amin'ny vadinao sao dia hidiran-doza eo mba marina ange izany e. Misaotra indrindra rery madame Milanto fa dia avitra ihany ny havana ory a. Andraso vetivety ary e. Dia tafaverina. Reto 3 hetsy ariary moa izy teo. Eny tompoko. Reto. Dia aprimy tsara ny vola sao remby mipangary paosy indray Ianao efa tsy mitombo-tsaina io Eny tompoko. Misaotra rery madame Milanto fa tena navonjy dia angamba tsisy tsiny raha anainga avy hatrany sady aho hiary rery no amin'ny hôpitaly eoko. Izany mihitsy ka fandraso kely loha ange. Reto koa misy vola kely omeko anao anampiana azy. Hividananareo an'izay zavatra hafa tokony ilaina any re. Mahamenatra mihitsy re ty ataonao ry Milanto. So dia be loatra e. Raisy fa foky reny e. Dia mirary soan'ny marary tonga avy soma tsara amin'ny vahiny kely. Lamosa vavy no antenain'ny dadany. Izay tonga moa efa nandrasana ka samy tiana daholo e. Dia mangatadalana angamba aloha e. Andao fa aterika ao ambavadin'ny hôpitaly amin'ny fiara ianao sao dia taraiky amin'ny bus eo koa. Za io koa mantsy tsy maintsy makany am-piasana fa hariva vao afaka mamangy anareo any. Eny re, tsy manahy izany e. Misaotra meloha. Aleo atao tsara ny an'ity fa olona mahalala fomba izy. Mahay manome ny anjara ny dokotera andidy azy. Mara izany dokotera.
sady na ianao andidy na izany estezista samy mahazo dia mazoto. Ohatrinona marina nomeny anao morado. Ny anao aloha notrinona ka. Rahetsy ny ako rahetsy mitovy zany dona kely indray zany aloha e. Marina zany. Maromaro ny taky ty. Zay ny tena mariny. Fa ny tany amin'ny session aloha ahoana efa nilazako ny abany fa tsy mila makanitra. Raha mirotsaka amin'ny mantsy tsy azo tsony. Androtsaka vola ho an'ny fanjela sanatria angeza finina mihitsy. Raha nondraraka ny vola raha latsaka any barika andrakitra ny any. Ka izany mihitsy ny nanakanako azy. Mety mbola iampy aza nge ty efa azy tikity. Enga ny mba hahalala-fomba fandrony marina ny fianakaviana. Ka raha mefa kely ty veletsy tsy ararotiny izay azo ararotiny. Tokoa moa. Na hiasa mafy toniny azy ianao tsy homendra fanjazany rahetsy zany anatin'ny adotro. Esy aveletsy. Hoe lavelona ny fandidina sy ny kolikoli. Ianao ndraiky ho tiany manonona hoe kolikoly eo. Afetsena takalina ena letsy zany fa tsy kolikoly a. Moramora letsy so enona fanjeto. Ka zany ko. Raha hoe keko any aza ny vokabliranao hoe kolikoly zany inona ny blème. Misy antony betsaka avy amin'ny lafindra fanjangeny mahatonga an'io e. Ary ao aza ny tena kianjany ao. Tena ao mihitsy. Amin'ny raha rehetrarehetra. Amin'ny fampianarany. Tsy tansaka intsony e. Ny fantatro le tsy dia tsotra. Ny volany mamparanitra ny antso ny dokotera mpandidy sy mpanataka. Hafa ihany le tsy mandidy amin'ny antso maranitra. Raha tsisy vola domby ho fitaovana io. Ka ny volany loharam-pahasalamana tsy inonako. Asa izay le mpivady tambanivohitra ho velany ao raha efa nahita sosy. Bon, zao lesy fa tonga ty ny fitaovana nandrasana fa aleo atomboka amin'izay ty fandidiny ty. Anao moa miboly leto fa mifampatoriko ty mararitra tsara teny fa vitako milamina ka. Na ndesantsika teo aza nga efa tsisy reny tsony e. Idirana angano marina ndio le roa raha reny zany. Hitako. Tsara kosa fa mba nahitaka tany amin'ny lanto a. Tena isoana azy retsy a. Andray, ity fa tamin'ny dokotera. Ahoana madama Ramsey? Ahoana ihany ny aminareo ty e? Efa vonona zay dokotera. Efa nisy naloha tany amin'ny kesy aza. Tiany losi. De ao fa tonga de omeko anao koa le vola ilainareo amin'ny fandidiana de mba tonga de karakarao re zahay e. Tsara zany. Zay moa dia niandrasany ela be kanefa nisy ihany. Aoka re dokotera. Nefa tsy nisy io fa noforonina. Reto. Tray. Oka aloha. Tsy eto no hanomezanareo avola fa aleo atsy amin'ny braoatsy. Ndao aloha. Fa ohatrina tokoa moa le izy teo dokotera. Dia andany andro amerimberina soraboleto ary vetsika. Fa ohatrinona ny any? 3 hetsy ariary tompoko. Ny ray alina sy ray hetsy efa tany amin'ny kesy. Rangaty iza no ny teny taminao hoe ary io any ny volanao? Taty amiko zany dia efa vita. Inona moa zany fa vola favery zany? Ka le namanao iny nefa no nanome an'reto taratasy reto andoavako azy tany tompoko. Tsy azonay dokotera. Very ahoana tompoko? Very zany ny volanay? Matahotra mahaferiny eny zany. Resaka hiato moa iny fa tsy anareo tsony raha ny marina e. Bon, aiza nge reny taratasinao reny e? Reto tompoko fa tsy haiko ny vakiny satria teny frantsay daholo. Mba mitondra olona mahazo teny reny malala anareo rehefa makaty. Mivady tondrana mihitsy ange le rato ratsiny. Zavatra tokony vitan'ny olona vetivety eto raha nga dia sairanina makany indray nareoko. Izany indray tsy fantatro tompoko ny rahana ka nanao. Nareo koa moa irahany zavatra tsy fantatra dia mandeha tokoa. Mifona re tompoko fefadiso entiny tsy fahafantarana moa. Fa grave satria mba tsy narotsaka reo tany koa ny telo etsy e. Fa manaraka fotsiny a. Tady dio fa na fanafody na inona dia aty amiko foana nandoavana vidiny. Mazava? Fanahoana moa tompoko? Ay, tsotra le izy ka. Ry zareo any amin'ny kesanga no hitsabo anao fa tsy za.
saingy namaky ireo pedadrindrina mahasositra sy tsy misy antony ireo nareo dia nitonantonana tany tokoa. Izay angeny nanaovako teo hoe very. Aza atao vazivazy re tompoko fa mifananana rehetra nge izao entina ety amin'ny hôpitaly izao e. Kalmy ianao neny eny ary meo le vola raha misy lehilahy dia iroso amin'ny asa amin'izay zay reto tompoko reto. Aiza hoe amariniko kely vetivety. Ray hetsy isa roa telo hetsy. Bon, aleo tsy atao fantatra raha ty hoe ohatrinona nomeno teo. Ohatr'izay raha ngamba taty daholo nalohany-reto ny saosy le radiony ihany. Milamina ve izy ato ry zareo Ho karakaraina amin'izay zareo reo. Efa milamina zany le zavatra. Tonga de lazao le tsy mibrancardia apakatra azy Efa milamina tsara. Ndao amin'izay ary hiakatra isika madama. Hiakatra izy dokotera? Hiakatra ho didinao fiverinao fa ho aizany re. Ay, andeha amin'izay andao ary ao entiko ny entany. Fa ho aiza koa lahy. Anaraka ambadika aho fa ho aiza moa dokotera. Rangadia sao dia adala ary ianao tsy azo hidirana zany ny trano fandidiana. Eto ianao miandry. Aleo bataiko izy dokotera fa efa tena reraka. Efa hatramin'ny valo kosa izay ny teto e. Efa hita atao vovonana ihany izao. Jany neto alawa ny marary aminy makany. Dia ahoana ry izy tsy afaka mandeha io ka. Tsy malala ninona mariny toy ny tamba hoaky tonika. Misy fitaovana fitondrana azy makany amin'ny bloky le roa fa tsy hoe batabataina fotsiny izy io Mahereza raha maralako ho afaka retina soamatsara ny ianao ary tonga vasoa ny vahintsika. Misaotra randia velomo izany vadiko izany raha sanatrika. Iely zany fandora matoa. Brancardia eto any amin'ny bloky mahazatra izy. Mba mafy ty marina. Ohatra ny rano ny fandehan'ny vola milanto. Dia ahoany mety no hamerenana ny volan'ny milanto. Eny e, rehefa teraka salama soamatsara ihany dia izay aloha ny zava-dehibe. Azo amidy ilay omby resaka hiandrasana namana iny rehefa any an-tanàna. Ary lanitro, engany io verin-draza soamatsara ny vadiko. Marary aho e. Marary dokotera. Ho avy izay fa mbola miomana kely fotsiny neny. Apatrio amin'izay izy lesy. Veto anao neny. Matory mitsotra tsara eto ambonin'ity latabatra mahafinaritra ity Atahotra dokotera. Dia avela amin'izao fotsiny ray zany. Ohatray, toa apatrianareo fotsiny izy fa tsy karakaraina ny anestesia. Vita angeny ianao iny vao afaka manatanteraka amin'ny fandidiana e. Sy vahiny amin'izay indray ve moa ay. Ka inona ary ny andrasanao ely eo e. Inona ary ty anestesista midorororo ty. Ay fantatrao iny zany ringa chirurgien. Tsy afa manao ninnininy ianao raha tsy vitako ny anjara asako. Ka anao ny antsoinao aloha ny anjara volako Tsy mihetsika eto raha tsy akizara aloha. Anjara vola hoany akizara ino? Aza moto faneo rangary briavatsy. Efa nalala fomba ngety marary ty. Efa mihinana ny vola ka anao le tiako lety. Zara raha vola lety zany. So dia veriny la ohatran'le nalala fomba be tamin'ny maraina azy ty. Na ohatrina ndraisinao teo e. Kopatisa sahany io. Miara manika dia miara mizara ny trondro. Aleo za mandresaka fa tsy hovainao ny drafitra asantsika hatramin'izay Miangavy ianareo re dokotera. Marary mananjanaka telom-bola kely raha maty hijaly ny zanako ho aiza izy telo-daha kely. Tsy zany mantsiny eny fa izy no anestesista. Zany hoe mila mikarakara ny fanadontonana fanatoranana anao amin'ny alalan'ny fanafody aloha izy. Zay avo afaka mandidy. Tsy azo titiana manta amin'izao io tsinona ianao ny olana eto chirurgien. Ny anjarako fotsiny ve ny tiako azo miloha dia milamina io e. Aza atao anio re. Ampianay volanareo rehefa teraka soamatsara sanatria tsy ho azo eto raha ty sombiny aiko. Mbola vovokaina kelikanakenaina ny azy. Areo koa ngeny te tsisy apoka any. Fantatrareo ny ety amin'ny hôpitaly. Vola ary vola vao fahasalamana fa tsisy fahasalamana ino vola zany. Aza ilozanao miady amin'ny marary eo fa ho sarotra eo angety e.
miresaka sika avy eo fa inona ary ty rato a efa nalala fomba izy tsy tokony atao an'izany ka izara aloha any anjarako e samy mikarama rangaty nivoanany trano le tiako lesitsy ty rangany anjaranao ty andao hiasa fa mandreraka ay mba izao ahay anome amonareo dia mivazizotra ireo ela letsy zany ndao hiasa fa le volakolo kely loatra ataotaoko any ty rangaha makrinatsy mitony amin'izay ianao neny fa efa afaka tomboka izy ty aza manahy fa tsy renao akory angeny fandidiana ataoko anao hoe tsy maninona io soko fa tonga raha-potoana tsara taty amin'ny hopitaly nareo ka raha tratra oriana kely nareo mantsy efa sarotra izy ty ndao zay rangaha atao ty fa mahasosotry nareo efa azonareo didina any io bon efa donto tsara tokoa izy zany avy hatrany dia avy amin'ty eto ty zay ohatray ary to mijanona mifony ty raha mato ty ary kardiakany ianao fa hony misy olona anga tena mijanona tokoa mifony mila zana verinaika andraso aloha sina ty seroma ray ty aloha dia alefa mafy be dia ty fa nifody ray ty tonga dia alefa amin'ny lalandrany zay ka manahoana mola tsy dia maty sur table tokoa ve ty andraso aloha ezahana velominy ataovy tokoa zay fahaizanao grave koa ty leo indray ary asiko an'ty adrénaline ty alefa mafimafy kokoa omeo aty aingana aloha dia fibrillateur io ty ary io aspirateur io koa azafady zay atao massage cardiaque amin'izay ahoana ho avitra ihany ve ty olona ty tena tsy avitra ty maty sur table tokoa dia ahoana ty zao ohatrany mahazatra io sika angamo manam-pahefana amin'ny ain'olona koa ka tsy vitan'izany ange fanazavana an'io dokotera ianao no natonga an'izao tsy fitezan-javatra zao mba mieritrereta ho avy ao manakina ny fanafody nataonao ny tsy ampy dia izay no nafaty azy io ny fanafody ampy aiky ny asako fa ela loatra vao nataonao mifandidiana dia izy ary ny tompona andraikitra amin'izao fahafatesan'olona zao ianao ela fa tsy zavelively ela ny tompona andraikitra amin'izao ela nge ny tarafanao anestezie teo ela ny tarafandito fa ny avy hitako vetivety foana areo ala fa lasa rato aza mandela miarabory rambo eto ange raha mitory ny avany dia ho tataraiky azy ireo ny marinako inona mbolemako amin'izany moa misy tokoa everiny lahy moa fa ho afaka amin'izany koa elahy io samy nandray atanana ny marary tetsika nahoana samy nandray ny volany koa indrindrandrindra nareo koa sarangah tena zao hoe mbola be no sisa adalana fotsiny ny famalitsika ro lahy eto rehefa maty ny marary azafaina fotsiny hoe sarotra mifandridiana dia samy miala lesy dia ahoanary aleo aloha amboarina tsara vetrany ny taratasiny so misy mitory andraso vetivety ahoana zany soratanareo zany tara loatra fa tongavany teto amin'ny hopitaly efa ratsy dia ratsy ny toe-pahasalamany tonga dia indridina vetrany saingy tsy tanany ainy ahoana mety ao tsara ka tsy ampidibingy atsika tsony ny fisino taratasy hoe raha misy taratasy fitoriana azy taratasy hoe ny anarantsika teo an-tanana dia anaiky ho fingan'ny taratasy amin'ny tongotra fa samy mahay manakombombava dia ndao ary lazao mivadiny fa efa maty izy ny tokony ilaza amin'ny an'izany ianao ny fantany tamin'ilay volany meny mantsy andao hidina fotsiny atao bloqueur aloha ny rasany dia afaka adondroany vao ampandrenesina le rangavadiny amin'izay tokoa tena inony marina hoe tena sarotra ny fandidiana ela be mantsy hoe ny heritreriny nanahoana reny ao hoe lahakely aho sa vavy ny vahiny kely ao ary tao velo teny irerety ianao randria maninona vahiny kely tsara hoe taitra malina ka ianao varina tsinona ko aiza moa ny tsy ho taitra ie ka nanahoana hony
Tsy efa afaka aretina ve zay hiary e? Io angeny mahavalalànina eto ry milanto e. Efa adiny roa to mbola tsy vita ihany angamba ny fandidinako. Fomba ny zavatra ihany io ka na ny zazakely mena vava sa mbola mila karakarainy izay. Fa dia maninona no efa ho teraka izao izy vao niakatra tatinareo e? Tena tsy tao an-tsainy mihitsy izy ity ry milanto fa hoe vitan'ilay dokotera tany ambanivohitra ihany ny fampiterahana. Kanjo moa tsy ampy fitaovana hono isiko. Raha zany dia inona no mitondra anazy taty? Sarety indray izay? Haiko tsara mantsy fa sarety no ambulance aniko. Tsy efa maty ve ny marary milanto raha izany a? Fa soa fa nisy tômôbilina ndry dadatora seta sendra tany ambanivohitra e. Tena nanampy tokoa ry zareo raha izany. Isaorana izy. Maza ny ty ry milanto a. Nanahoana raha ny vadiko izay? Fa eo an-tanan'ny dokotera indray angeny aretiny e. Aza be ahiahy loatra ianao. Vao tamin'ny maraina angeny nisy mididina koa tao e. Hitako tsara fa vetivety dia vita. Ny anay ity ka tsy fantatra. Eny e, mbola ao amin'ny bloc izy aloha izao. Oe, ity amin'izay kosa le dokotera nandray azy. Dia nanahoana re izy izay lasa vavy ny mena vava. Ela mihitsy vao vita e? Ie, tena zany mihitsy. Manahoana dokotera? Azafady, bonjour madame. Lahankely tokoa ve ny zanako dokotera? Mifandiso kely tsika tsy ianao. Tiako lazaina hoe ela mihitsy vao vita e. Zao mihitsy ange vao afaka atao izay mpandidy e. Dia ahoana dokotera? Eny tokoa dokotera? Nanano sarotra ho any fandidina e. Tokony mahala izy ity dia efa nentinareo taty. Na farafaratsiny tamin'ny maraina dia efa tonga teto amin'ny hopitaly. Dia ahoana dokotera? Efa samy nanao izay azo atao sika e. Nampiasa ny farafahaizanay koa izay tao amin'ny bloc. Kanefa moa ny ainan'Andriamanitra. Ahoana hoe rangatry? Aiza mionona ry izy menakavy. Maty teo am-pandidina izy. Very ahy e. Maty ny vadiko, ny zanako, ka mboty kely tsy fidiny. Iary dia nilozanao sahady ve za sy ny zanatsika? Tsy e. Tsy maintsy manaiky an'izany tsika Randria. Mba efa niala nenina ny tady vola nefa izay. Tsy nialan'ny dokotera nenina akory angamba ny vadiko e. Tsy manenina amin'ny maty ireo. Efa zatra mahita maty izy e. Okizay moa Randria. Okizay ny tomany malahelo loatra. Aza sakananao tsy tomany ahy e. Fa avaratry ny ranomasoko ho an'ny ary indrindro izao. Fa avaratry ny ranomasoko ambadiny marina izao. Tokoa mantsy ny dobona lahelo Temarivo ny tononkalo. Randria, mbola mila miresaka tsara tsika amin'ny fotoana mety fa aleo aloha karakaraina ny famoahana ny razana atao amin'ny hopitaly. Tsy haiko tsony ange izay tokony atao e. Sady tsisy fantatro ny aty amin'ny hopitaly. Mavesatra ity oritiry milanto. Aleo fa mifanampy eo ihany angentsika e. Inona fotsiny moa mampiavana e. Misaotra rery milanto. Oay. Tia dokotera fa mila miresaka amin'ny aloha. Azafady ange dokotera e? Oui, efa mikarakara ny taratasy amoahana ny razana ve nareo? Sao dia aleo indray mantsy dia rapitso vao vitanareo io Eny e, efa atao iny. Fa mba te hiresaka kely aminao aho ianao moa ny chirurgien nandidy azy zany? Fa ahoana? Maimaika moa ianao ny teny teo hoe sarotra ny fandidiana. Fa mety mba azo ny fianakaviana fantarina ve hoe taiza tsara ny olana. Tsara ho fantatra mantsy mba hitandremana mitranga toy izao raha sanatria misy ny sisa e. Ay, marina mihitsy ianao madama. Ny tena olana zany dia ry zareo efa tara loatra ho avy tonga taty e. Noho ny tonga indray ry zareo
ay tsy mbola vonona mivola tokony anefana ny sarany fandidiana sy ny fanafody ilaina. Ie. Hitanao ihany madama fa mila vola kely ihany ny zavadrehetra. Vola kely kosa ve ho ianao no efa nalohanay? Eny e, arakaraka ireo hôpitaly sy klinika moa inoko. Fanampin'izay koa hitanao be moa ny marary amin'izao e, ary nisy marary hafa tao amin'ny bloka dia vita izay vao afaka nampiditra azy izay. Tsy azoko. Dia inona no tena antony marina raha izany? Le voalohany sa izany voalazainao faharoa izany? Ohatray, fa heverin'ny madama mandaingaka izay? Tsy hoe izany ka, ohatra miovaova fotsiny ny teninao dia... Izy ity izany tena misy antony maro tsy avy aminay mihitsy e. Raha tara ohatra ny marary vao manatona hôpitaly avy aminay ve izany ho ianao? Raha tsy maharaka ihany koa ny fitaovana atao amin'ny hôpitaly, fa adosoanay mpitsabo ve izany? Ataoko fa tsy velively Iza tokoa moa no anaran'ity marary maty ity, dokotera? Mampime ihany fa notanianao, fa tsy avany ve ianao no manatsafa eo e. Aiza no mitady itiavako ny anaran'izao marary rehetra izao, madama? Izay ihany no tiako refesina ka. Ay tsy mivakianao mba amin'ny anarany akory? Ny fitsaboana ny aretina nge ny mahamaika aty fa tsy ny anarany. Tsotra izany. Maha olona mantsy e. Malahelo mahita miariary fa tsy nirarahianareo zareo raha vao tonga teto. No izy hitanareo fa tsisy vola ve? Tamba mivohatra, ratsiratsy fiakanjo. Reo hôpitaly eo mba mitsera retsy fa mba haina nge ny azy e. Haina toy ny anao. Tandremana ny sisa e. Mila atao mazava tsara ny fizarana ny vola azo amin'ny manaraka. Ty rady ty koa anjeny tena fosotra tamin'iny. Tao lasa saina be nareo izany? Sa ahoana ny fandehan'ilay rara? Milamina ka. Ay. 3 andro aloha izao tsy nisy ny elingelina teto ny firongony maty. Izay aloha e. Tsara kosa izany. So ihany aloha fa avy any anaty bozaka ireny e. Raha olo ny fahalalana ny marina sy ny lalàna ngereny ka sahirana teto-tsika. Izay aloha e. Le madama havan'izay ihany anie no somary be fanontaniana tamiko e. Nataonao? No enoko fotsiny tro. Afaka mifono dia nangina izy e. Nanao veloma. Na ianao ka. Dia inona nefa ny tena redirediny taminy? Mitsera on'ireo hôpitaly hain'olole haim-bahoaka e. Ary nitsika koa nge mba haina ny anarana ela be kanefa tia karama moa tsy araka izany. Hitako. Nisikajin'olona sasatsasany tsy aninona fa tsy mamita bahoaka aza mandray ohatrinona letsy. Le tie. Se 5 taona ny anarana aza amin'ny teny izany. Aiza ny ambola ny ampy 7 taona amboniny izay. Izany eo foana fa ahitana zavatra mihitsy reto marary sasany tamin'ity herinandro ity. Olona tambambany vohitra doly. Le tamin'ny latsinainy iny aloha tsy dia nampoziko iny hevitra izay iny e. Tamin'ile termometatra tao amin'ny sofina ve? Ie, aiza ve ragaka mitsapa hafanana no atao dia lazain'le ty hoe sady mahavita ekografia io hoe zao io hoe dia vola sara mpanaovana ekografia ny nasain'le dalana aloha le raha matotela peletsy tena. Taona kosa moa no alalan'ny asan'ity termometra karazany vaovao ty ny fangalana fanana fatany dia le ataony ambany helika ihany. Miaika aho ahy. Hitako indray iny nitsinao disties sérum tsisy fanafody aloha iny efa fanao ihany iny. Ireny marina nge raha brillant dia ireny marina nge raha brillant dia mahasitrany an'olona sasa tokoa any ambanivohitra any. Ka izy ve malala fa hoe efa nitsindrona dobla tamin'ny sandro fotsiny dia efa hoe nahazo fanafody dia izay e. Ovinandray ary rangavo mba misy marary mahalala fomba be ohatran'ilay talohan'ilay ramatoa maty iny. Mahafinaritra ny marary ohatr'ireny tsa mahatolotra tsara mihitsy. Tsy ny dokotera ihany ange no atao mikarakara marary fa marary mila mikarakara dokotera koa e. Eza letsy mifameno marina ireo e.
Tsara le venana moheny ny maty randry. Mampalahelo iary. Aleo tsy ho tany saiko tsony izany aloha e. Eny, mbola manatitra ny fisaoana aminao foana ary Milanto a. Zava-dehibe loatra ny fiarahanao nitondra ny fahoriana taminay efa mianaka, ny fikarakarana rehetra. Fahorintsika iombonana io ka inona moa no isaoranao ary Andria? Marina moa, tena manakavana izay e. Ny tsy taova tsy volovolo aza ve hihavanana ko ny fihavanana efa misy amin'ny raha iraisan'Andria ary ve no avela ho matroka e? Ianao no miteny an'izany ry Milanto. Fa ny mpihavana indrindra amin'izao fotoana no tsy mahay mifampijery tsony. Sahala amin'ny hoe ny mpiray tampony indray no tsy mahay mifanaraka noho ny mpinamana. Mampalahelo ihany. Toe-tsain'ny tsirairay sy ny fitambarany anaty fiarahamonina iny e. Fa ny aloha Andria, atao dia azo atao raha tsara sy ampiorina amin'ny fihavanana. Na tompo mahaso io, na tsikiray, na tanana mitsotra, na vavasoa. Izay nge dia efa izy fa tsy vola foana akory e. Hitako aminao mihitsy izany ry Milanto a. Ary tandrema koa izay azo tandremana tsy handrava amin'ny fihavanana. Tena marina. Mandre fihavanana sy fampihavanana dradraina amin'ny radio foana sy aty an-tanàna mba maka sofina. Amin'ny gazety sy fahita lavitra isan'andro koa io any Andrenivohitra e. Resaka io moa ka atao. Teo arifa tsy iainana e. Ny fihavanana sy ny fampihavanana politika raha ndry tsy hahatratra ny famendrehana na fahamasina ny fihavanan'ny taolinao vinanaoviana. Na dia ezahan'ny ankolafo sy mpitondra fihavahana maro aza ve izany? Tsy misy aloha ny finoko fa tsy vitany hoe kely akory e. Teny akitelo tsara sady goavana nge hono ny hoe fahafahana, fitoviana, firahalahiana e. Fa zary lasa teniteny foana izy noho ny lasa politika. Lasa lainga goavana anankitelo e. Teny tsara telo lasa lainga ratsy telo marina. Izay no anaovako hoe resaka foana ny fihavanana sy fampihavanana politika. Hafa ny antolo, tsy osika ny fihavanana. Ka tamin'izany kosa ve olom-boasandratra no nitondrako, amin'izao olom-boafidy no misandratra. Lasa lavitra antsika fa misy zavatra notaniako anao amin'izay hoa e. Miainanao a? Tamin'izany resaka tamin'ilay dokotera hoa toa nisy zavatra hafahafa lazainy a. Hoe ahoana ry Milanto? Ohatran'ny misy zavatra kely tsy mifanaraka izany. Eny e, aleo ho manokana iny fa izao no tiako hovalianao. Ahoana ny fandraisan'ny zareo anareo ka tao amin'ny hopitaly? Taminareo vao tonga, nisy narary hafa talohanareo ve? Nandray anay aloha izy. Fa noho nilaza izay hoe mbola hitady vola aloha dia nondraisiny aingana ilay marary tonga taoriananay. Olona ohatrany ahoana izany? Tadidin-drandria ve? Ny tiako lazaina hoe metimety angamba ilay olona. Iny aloha tena tadidiko tsara e. Nitsetra fotsiny ny tompoko vavy no nahita fa nalaky ery ny tao amin'ny hopitaly nandray ireo. Ny anay volam-bola hotadiavinako. Mazava. Dia ny tiako fantatra koa. Aiza kay ny rosi nandoavanareo ny vola tamin'iny? Ilay volana aloha voalohany tany amin'ny kesy ihany aloha no nisy rosi e. Ilay roa alina sy iray hetsy izany. Fa nga nisy volana aloha fanindroany sy fanitelony koa Andria. Ie, ny faharoa tonga dia nomena an'ilay dokotera mpandidy fotsiny tsy nisy rosi iny. Dia ohatrinona indray izany? 3 hetsy. Inona? Reto a! Fa inona ary tia nataonareo e? Ka izay ilay izy tsy inonako. Izay koa angely efa avoazana e. Tokony tany amin'ny toerana voatokana handoavam-bola ihany nareo no nandoa vola. Ka ohatrany efa dodina amin'ny famonjen'ilay marary ange dia izay nandray ny vola fotsiny no nomena azy ko. Dia ohatrinona izany ny fitambaran'ny vola nalohana-nareo? 2 alina sy 4 hetsy izany. Andrekaka eo 2,100,000. Inona daholo izany? Raha tamin'ny klinika na hopitaly privé dia nanaiky any a. Ka izay no hitakiny dia mitadiavinay. Nisy vidina kisoa efa nentinay izay dia nampiana ilay tany aminao iny. Tsy mety kosa izany Randria fa mila jerena. Kolokolo izany raha mampandoa vola mihoatra ny tokony ho raisiny izy. Ary nitako vola manokana manontolo tamin'ny marary azy izy raha izany. Ka tsy hita intsony moa izany fa efa anatin'ny fotoan-tsarotra ny teny. Na ohatrinona nge ny lainy ry Milanto
dia toa nitadiavina izao fotsiny. Tiana ho sitrana tsinona ny marary ny tena, tiana ho velona somatsara koa ny reny sy ny zaza aterany. Tsy ny aretina tokoa mantsony ny mahafaty ny ankabeazan'ny olona fa ny fitsaboana. Iza moa no nahita izay fitsaboany azy tany. I dokotera Brian no mpandidy, sady nandidy marary izy no nandidy ny ambadiko lasa fahafatesana. Izao angamba no amaranako azy e. Ampy ny pirofo eto an-tanako sy ny zava-nisy hanamarinana n'ity karazana kolokolo ity. Andraindraiky tsy milanto. Tsy azoko. Itory dokotera ve ianao? Ireny ange mifampiaro e? Ohatran'ilay efa reko tany atsimo. Sao dia izaho indray no higadreo a. Aleoko se gadrain'ny fasana ilahatra amin'ny vadiko toy izay fonjain'ny kolokolo hiaraka amin'ny meloka. Atokiso ny marina sy ny lalàna Randria. Ny marina nge tsy maty e. Mahatoky ny marina saingy matahotra fitsarana. Ny lalàna nge soratra io e. Miovaova ny soratra. Impiry moa izy. Ary hatramin'ny oviana no efa navadibadiky ny mpikirakira azy arak'izay tanjony sy tombotsoany. Impiry no efa nisy izany. Avadibadiny ahoana koa e. Ny lalàna dia lalàna. Maramarina ny marina ary manameloka ny eloka. Ny mpampianatra azy tsy araky ny hitsiny dia mamosavy ny firenena. Satria rehefa tsy atokisan'ny vahoaka ny fitsarana dia manjary misy hatrany ny fitsaram-bahoaka. Engany ary tsy vadika ny rasa raha mieritreritra hampiakatra any amin'ny manam-pahefana ianao. Mahita ny rariny tsika nefa... Nataonareo ihany zao raha angano na voantsonay tany amin'ny polisy. No hoe voantson'ny polisy ange tsy midika zavatra goavany. Mahay mamaly fotsiny. Mahazo mandainga fa fotsiny hoe atao tsara toditra tsy voaheliny akoho tokananaka e. Fa ny polisy tokananaka afy. Asa isan'andro ange ho ahy. Manadiady izy mitady ny marina ary mbola hitady ny marina hatrany. Raha lainga ny tojo azy ho hainy foana manavaka azy. Tsy taitra ianao rado a. Inona ny tsy vita amin'ny vola amin'ilay? Zay indray. Hoe sisihana vola zany izy raha nieritreritrao. Hoatray. Raha anatin'ny herinandro fotsiny ange sika ny sendran'ny marary maro mahalala fomba dia milamina io e. Na maninona moa raha hoe mampanao ny olona lala fomba mihitsy azy e. Zany ihany nefa nakonvoakehantsika amin'izao. Dia andany andro ifanometsiny eto ary vetsika fa tsy hitady vaolany. Asanao. Fa miala tsiny fa ilaza marina rehefa voaporitra. Mba mieritrereta le tsy ry zandry. Samy fafankiona ange vao miblila kely eo ny zavatra teneniny. Tsy aleo ve mifampiaro le roa. Ty ho le fanahiko e. Asa farany. Tsy azoko mihitsy a. Tsy tokony nentinao aty ary miato a. Olona nandatsaka iny amin'ny vadiko no afy aminao amiko. Aza ty tena loatra Randria. Tombontsoa ho an'ny ain'olona maritra antsika faritana ny kendrena amin'izao. Eny, tanteraka izany nofo izany raha toy ny tsaritsika mandritra amin'ity famangina hafahafa ity. Dokotera mon'ny vadiko no vangitsy aty amponja. Adala manaiky an'izao fotoamanao azao marina. Oe, miandry kely ontsika fa nampanatsony ihany Dr Brian Rado. Ny tanako rangano no mandatsaka ny ainy ireny voako amin'ny saziny ary. Ny tanako folo fa tsy ny trano maizina folo taonany. Ny amboka lasy présidentielle isaky ny vaovao ange zany dia efa hiena 4 taona indray. Nefa 4 taona moa no ijalian'izy telo dasy zanako manomboka izao. Mandra-pahafatiny. Eny mandrakizay satria tsy anana reny niteraka hoe eo akaiky ny tsony izy. Mba moramora ihany Randria. Rahantsika koa no manala ain'olona satria tsy itsika no nahary azy. Efa miarana le tsofanana. Tsy mety mihitsy ange izany fihetseponao izany Randria e. Izao fotsiny miangavenao tsy hiteny mihitsy na teny-draim-bava azy. Mba milele-paladia. Zay e. Rehefa saiko miteny ianao vao miteny. Ny maso fotsiny ampiasaina. Reto ry zareo. Ay le Ramatoty. Le matesa faingany reto. Hay, Randria ahoaka miangavy.
Aninona ty reto e? Miarabanareo mirahalahy mianaka aloha e. Tsy misy inona rehefa mba tonga anatitra sakafo anareo vetivety ihany izay e. Anatitra sakafo misy pozina. Tsy aty izany no ateriny. Nde Andre, sa efa vogo kosa ve nareo dia tsy hinana tsony? Aleo fa hinana kely masinareo mihitsy ary raha tsy matoky anareo e. Azonay a. Izay fotsiny e. Ary izao koa, fantatro fa mivadinao no hoe anatitra ny sakafonareo eo Docteur Briand rehefa avy eo a. Saingy efa miresaka izay dia efa tia ateriko ny sakafo mikarakaraina. Jerenao ange e. Tsy steak sy trondro ary vary maina sy ranona pango moa no hoe nafaranao entiny. Dia ireto izy reto. Izany daholo marina aloha no nafarako an'izao ndre. Fa tsy azoko. Ahoana izany? Anga fantatrao mivadiko ry madama. Ianao nefa to mbola tsy ndray akory. Tsy kobakoba vatana. Lasa eo matoty indray mantsy ry Briand. Tandremo le rosa ampitombo sazy ato a. Mangina aloha lahy, miresaka izay. Mihaino anao madama fa tsy azoko a. Mpinamana be izay saondra fony fahazazatra eny amin'ny oniversite. Sa tsy izay moa no anarany? Ie, izany mihitsy, saondra ny vadika. Izy na no fianarana tany ivelany. Izay tany moa ny fankahitanareo, dia izay ny tsy nionanay intsony, 3 taona izao. Ny fanina matetika nefa izay tatoato. Eny hatramin'ny nanombohan'ity raharahanareo ity. Tena vehivavy tsy tia akory ny vadika. Ay fantany tsara ianao ny tory ahy. Azony resahana anatsoaka ny fitoriana kanefa tsy nataonao azy zany. Vehivavy adalaka ny vadiko. Asa malaky miteny an'izany anefa ianao Docteur Briand a. Tena tianao azy izy. Azoko tanysainanao ny alahelo amin'ny fiovan'ny toetranao amin'ny asa saingy tsy izao aloha. Fa minoy ianao a, tianao izy. Ary miampy izany tianao ny tanindrazana izy ary tia ny firenena ihany koa. Tsy misy an'izany e. Ny hitako dia tsotra. Anisan'ny nanagadraha izy. Nareo vehivavy ireo no tsy kombakomba amin'izao. Tsy Andriamatoa Briand a. Fitiavana voajanahary ao amin'ireny no nampitovy feo any amin'ny rahavavy tia hanaovanareo mirahalahy. Mba olon'ny fitiavana farafaharatsiny. Tsy nanampy mihitsy ange saondra hoe ianao navita zavatra tsy araka ny fitiavana amin'ny maharary ho sitrany. Ianao namono olona nikolaka, ianao mitondra vola be mody rehefa hariva ay vidinay n'olona natsitrana. Hena be arandromorom sy fanararaotana mahantra. Zaka n'izany na iza soriny. Ary ombonanay tsy mahatanto koa Andriamatoa. Dia hiditra lalina amin'ny toe-tsain'ny vadiko ianao. Kanefa izany mahalala ny toe-tsaim-badiko noho ianao. Tsy azoko antoka izany. Motsy teo am-piforonan'ny toe-tsain'ny mahafaty hatrambola kely dia efa teo akaiky iana. Ianao tao atokantrano vao nahita. Dia inona ary no tianao lazainy? Tsy takatrao Briand ny ahalala ny fitiavam-behivavy any am-pony a. Tsy ny fitiavany ianao amin'ny mahavadiny ihany fa ny fitiavany sy ny fahatakarany hafa ihany koa raha mangiry fitrany. Miara-mivoadinareo hoe hiara-manasoa ny mpiarabelona rehefa avy navita fianarana fitsaboana. Hafa nefa izao ny lalanao no fitahanao izy. Tsy niteny an'izany tamiko izy. Fa tamiko. Ohatra, rehefa manararoatra mararina mahafaty olona na noho ny adiny aminareo ianao any amin'ny hopitaly. Moa izany sahanao tsorina sy tantarainao amin'ny vadinao any an-trano. Ny vola be azy fotsiny no nomenao azy hoe isambara ny fahatsiaza avainao aminy akory ny tena fiaviany. Misy angeny tsy ambara telo ny asanay ry madame. Ny aretina rehetra tsy filaza. Zay le izy. Tsy ambara telo tsy ambara telo ary fa tia kosa ny tantaraiko azy. Namono olona ianao chirurgien sy ny anestésiste. Tezitra tamiko ny tory ianao ve izy? Tsy loatra. Nalahelo taminao efa andrenesan'ny fitarainana foana izy. Vehivavy tsy sainy. Izy ihany naprisika piditra-ponja amin'ny vadiny. Everinao ve fa ny tsy mbady izany? Hatreto ny fijeriko azy dia miova. Aza maika amin'ny teny foana ianao dokotera. Manam-pahaizana ianao. Briand no anaranao. Mamiratra izany. Tsy izy na izany na tonga anao voasazy fa ny marina, ny lalàna mahaolona.
Aza fangarongaro kosa nge. Aiza amin'izay rangala sakafo hoanina fataraiky be a tsy ho tapitreto ny resakareo sady efa tsisy pozina io izany fa vadinareo no nandron'io kinina indray. Reto ary efa ho tapitra koa ny ora fa melony andehananay izy ny randry vadiny tompoko vavy ary tadidinareo tsara tamin'izao fitafin'izao. Nisy olona nanambola nyraisinareo tamin'izay dia voadingana izy. Mety mananteny aminareo koa izy. Alohan'izay olazainao ry Andriamatorandria, tena aneo fifonana aminao izay tamin'ny zava-nisy neto rehetra. Ny fonana moa tsy ampiverina ny maty saingy mierena ny alahelonao aminay, kanefa amerenanay ny masoandrom-pifalianay koa. Tsy ho sambatra izay mamisavisa isaky ny matsiaro fa misy alahelon'olona tsy vaky aminay. Izany tokoa rery Zokorandria, ivalozana re ifonana ankehitriny mbola atao pontsy aza dia efa milaza masondreo fa efa novainao mentika ny maha-olona ny toe-tsaina entina mitsapo e. Asa mety azozarena amin'iretsy mpigadra namana izany, tsy tia fontsy ty akory no tena nova azy tamin'izay elony fa ny fanahy maha-olona ao anatiny ihany. Raha mba iova izy fampangiry firiana sy fampijaliana nofo mantsy misy ny vonja mba ho tonga saina sy verim-panahy. Izany indrindra mantsy tapahako ny teninao fa fiainana koa ny fotoanany Randry. Eny ry dokotera Amindralahy, sanatria tsy hanoranareo amin'ny asanareo fa mba mananteny kely kosa amin'ilay fomba fiasa arak'ireny hitako tamin'ny vadiko maty tao amin'ny hôpitaly ireny. Marina fa tsy malala izay tokony atao intsony ny manana ny marary. Angamba azonareo rarotona na amin'ny fanafody na amin'ny vola na ahoana nefa fari-piaina. Rehefa nanefa ny sarany tokony aloha zahay vahoaka mba jereo re tompo fa mahana ny anay ary hisy hatrano moa ny marary andondony hôpitaly. Aza dia hitavozavozana sy ampifilaina foana fa mba aina ny azy, aina. Mba aina ny azy. Tantara indray miseho nosoratany Natiora sy Zalimety, novelomin'ny Rojo Ranaivoarisoa sy Louise Ravelosoa, niaraka tamin'ny Rakoto, Ralala ary Zomamirina. Nandray feo sy nandrindra ara-teknika, Mamiary Vongy, Nanatontosa, Manjara Safindrakoto.